efa manomboka manana ny hasiny sy ny toerana misy azy ny corps ny administrateur civil. Na teo aloha zany indrindra fa amizao fotoana zao satria no tendreny filohan'ny republika ho prime ministre lehiben'ny gouvernemanta lehiben'ny administration eto Madagasikara ny namanay ao amin'ny corps ny administrateur civil. Ka izany no mahatonga anay miteny eto satria misy fandrian-javatra hafahafa hita eny amin'ny hainao manjery eny amin'ny gazety rehetra eny sy ny feo mandeha fa anisan'ny manohitra fanjakana na te hanonga-panjakana ny corps ny administrateur civil. Zay ny mahatonga anay miteny eto, tsy hoe mianakendry, tsy hoe misolelaka, fa zay mantsy ny tenenina eto zay olona mba manana ny zavatra marina ho tenenina de atao hoe misolelaka na manambitamby-toerana. Fa araka an'izay teny vazaha zay hoe qui ne dit mot consent de mba tsy hakomplice anay satria maro anisan'ny antony mahery izy administrateur civil eto Madagasikara mba tsy hakomplice anay am'izay zavatra zay de adidinay sy andraikitra anay ny manazava mivoaka malagasy ny zava-misy. Ny zava-misy de tsotra, misy ny liberté syndicale araka an'izay tenenina zay, liberté d'association syndicale zay amin'ny corps rehetra no mampisy azy. De ao amin'ny article 31 ny constitution tsika izy io, de ao koa ny article 126 sy ny article 152 ny code de travail, de ao ny article 23 alinéa 4 ny déclaration universelle des droits de l'homme zay mametraka ny liberté syndicale io. Ao koa ny droit de grève, article 33 ny constitution, article 228 hatramin'ny 231 ny code de travail, ary article 20 ny déclaration universelle des droits de l'homme zay miteny mazava tsara hoe afaka atao ny manao réunion pacifique. Fa ny zava-misy de mahasadaikitra anay anatin'ny corps sady membre ny syndicat ny administrateur civil fa misy namana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra satria zahay io na manao manangana ny syndicat zay de misy ny antsoina hoe déontologie, misy zavatra fepetra rahina zay vao miteny. Ka misy namana mampiasa ny corps ny administrateur civil hanimbazimbana olona, hanalana baraka olona, hanongana panjakana, hatao fitaovana politika, mety hitadiavana seza na hitadiavam-bola sy ny sisa sy ny sisa, ary mety hanimbana nyty Madagasikara malalatsika ty. De zay no mampiteny anay eto satria tsy vitany vavabe le izy fa araka ny teneniko teo de misy fepetra rahina anatin'ny syndicat. Ka eto zahay de miteny mazava tsara fa ny président syndicat-nay Andriamato Thierry Rakotonarivo de lasa vice-président senita ary tsy afaka mitanila am'zany asany zany ary tsy afaka handray intsony ny maha-président syndicat azy satria rafitra mahaleo tena ny senita zay hikarakara ny fifidianana zay fandimby eo. Ka gaga izahay fa misy olona mitonona ho miteny amin'ny anaranay any anatin'ny hafa syndicale eto de tsorona fa sy représenté tsy manana solotena any amin'ny hafa syndicale ny corps ny administrateur civil satria tsisy olona nanome mandat an'izany olona zany. Ary ny manahirana raha tsy namana le olona de mety ho ny ratsy hevitra ihany zay hoe misy ny antsoina hoe usurpation de titre anatin'ny code pénal ary mazava tsara io article io amin'ny anatin'ny code pénal ary mampigadra izy io. Fa raha zay zany ratsy article 258 à 261 mahavoasazy ny manao an'izany usurpation de titre zany. Ka raha mbola mitohy ny zavatra ataon'ny olona eo, raha mbola hanimazimba olona amin'ny anaran'ny corps ny administrateur civil indrindra amin'ny anaran'ny syndicat nay hitondrany azy de hametraka fitoriana ary aveko hametraka fitoriana any amin'ny fitsarana mahefa eto amin'ny tany sy ny fanjakana izahay administrateur civil satria ny olona manandratra ny corps nay zay manendry ny namanay ho prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ny sasany mamalakira araka ny teneniteny tsy fantatra de hanimba ny maha-corps d'élite ny corps ny administrateur civil. Misy zavatra tsoriko eto, mbola tsisy administrateur civil nanda fa fiaraha-miasa satria izay ny adidy ijoro anay eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia hanampy zay fanjakana misy eo, force de proposition, force de solution fa sy force de destruction na force hanaovana coup d'état. Ka eto zay de averiko farany fa raha mbola mitohy ny fitondrana ny anaran'ny administrateur civil amin'ny tombotsoan'olo tokana indrindrandrindra fa usurpateur ny manao an'izany de hametraka fitoriana amin'ny fitsarana mahefa eto Madagasikara izahay administrateur civil zay mahatsiaro tena ho menatra amin'ny zavatra ataon'ny sasany satria misy miteny amin'ny teny tsy fantatra.